Nambaran'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara SMM io maraina io fa hiverina hiasa toy ny andavanandro ny eo anivon'ny fitsarana raha-pitso alarobia. Taorian'ny fivoriam-be nataon'ireo mpikambana. Na dia teo aza ny andro fanehoana tsy fahafaliana sy ny fitakian'izy ireo manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera dia nisy ireo mpitsara efa nisafidy ny hiverina hiasa androany. Ho fitsinjovana ny mpiray-tanindrazana no amafisiny Ambidanarivo Andriatsiro filohan'ny SMM fa mbola hitony ny fifampidiniana amin'ny ministera amin'ny fitsarana, indrindra momba ny fampiatoana ireo mpitsara efatra. Nisy anaraka izany ireo fotoam-pitsarana androany maraina teny amin'ny efitrano sasany teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany na dia nisy fahatarana aza izany. Tokony ho tratra ao anatin'ny herinandro latsaka ny tanjona izay napetraky ny filoham-pirenena amin'ny fahamahana ny olan'ny famatsian-jiro eto Antananarivo raha ny nambaran'ny taloha jeneraly ny orinasa Jirama Rano-Ouest nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany talata teny Ambohimanambola. Nambarany fa noho ny tsy fahampian'ny fiarambe fitaterana solika no antony tonga ny fahatapahan-jiro lavareny ny faran'ny herinandro lasa teo iny. Ny alahady teo ohatra dia fiarambe mpitondra solika 10 fotsiny no voarain'ny Jirama. Niakatra 7 kosa izany omaly alatsinainy ary efa tafakatra 14 izany androany talata. Eo amin'izany olan'ny fahatapahan-jiro izany dia toerana maromaro no nahitana fihetsiketsehana teto Antananarivo omaly arivo manohitra ny fisian'ny fahatapahan-jiro. Ankadifotsy, Ampasapito 67 hektara, Antomadinika, Isotry, Andranomanalina tahaka izay koa ny teny Taosy. Fandorana kodiarana avovoan'ny arabe no hetsika nanehoan'ireo mponina izany fahatezerana izany. Tahaka ny tetsy Ampasapito dia nisy ny fidinan'ny mpitandro filaminana Antsehatra nandrava ny hetsika sy namerina amin'ny laony ny fifamoivoizana. Ho an'ity andro anio ity dia haharitra ora enina ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ireo faritra voakasika izany raha ny fandaharam-potoana navoakan'ny orinasa Jirama. Mirongatra amin'izao fotoana izao ny trangam-pahamaizana eto Antananarivo renivohitra. Nandritra ny faran'ny herinandro teo dia firehetana miisa 4 no niseho. Isan'izany ny firehetana fako mirefy 100 metatra tora-droa teo Ampahibe. Teo ihany koa ny firehetana tanety 10 hektara tao Masinandriana Ankadikely Ilafy. Teo ihany koa ny trano may tao Androtapenaka, firehetana garage sy trano hazo tetsy sy tsy azo tafo Beoririka. Ny alahady alina dia tranga famaizana iray no niseho tetsy Andranomena. Trano-jiro miisa 2 sy fiara miisa 3 ary fitehirizan'entana iray no kilan'ny afo raha ny tatitry ny sampana mpamonjy vohina. Tsy misy aloha ny ainana fohy hatreto. Androany talata no nanomboka ny fampifondronana izay ahitana mpilalao 7 izay avy eo eto Madagasikara avokoa. Isan'ny voantso tamin'izany Elize Tony Randriamanampisoa, Lalaina Rafanomezantsoa sy Tately Avitry ny Anarabarjaona na Tadafara. Tafiditra amin'ny fiatrian'ny Barea amin'ireo lalao 2 farany izay tafiditra amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika 12 sy 20 izay atao any Maroka ity fampifondronana ity. Amin'ny alatsinainy izao moa no anomboka ny varavarankely ny Federasion ny Raisam-pirenena izay anombohana amin'ny fomba ofisialy ny fampifondronana.